Faharoa iso amin'ireo vaovao-ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina indray sika andro fahavalo amin'ny AZF na ilay fifaninanana ara-panatanjahantena eo amin'ny samy mpiasa-panjakana izay tantarana ny Toliara androany izay andro fahavalo izay ary tonga nankahery ireo mpilalao sy mpikarakara tany an-toerana ny ministry ny portra izay solotena mpanjakana Marsioliara Volonjanahary sy Henri John no mampita izay. Efa tapitra avokoa ny fifanitsanana ho an'ny taranjan'olo tokana raha toka mbola mitohy izany ho an'ny taranja iraisana toy ny baolina kitra, volleyball, basketball amin'izao andro fahavalo ho an'ny AZF izay tanterahana eto Toliara izao. Fifaninanana mampisongadina ny soatoavina fonosy ny fanatanjahantena ary mampiray ireo mpiasa-panjakana ao anatin'ny firalahiana sy ny fahasamihafana. Tsy namela ho irery ny mpiasa-panjakana ny fitondram-panjakana ka tonga nijery sy nampahery ireo mpandray anjara sy ny mpikarakara teto amin'ny kianja Meterakira Andaboly ny ministry ny fampiroboroboana ny numerika ny portra sy ny fifandraisan-davitra. Manosina satria ilaina mihitsy le mahita ihany koa ny mpiara-miasa amin'ny sehatra hafa noho ny asa. Ho an'ny mpandray anjara dia hoe manaova fifaninanana mahafinaritra ampiralahiana fa indrindrindrindra zany ahafahan'ny mpiara-miasa rehetra ministera ihany koa mifankalala amin'izao sehatra zao. Dia ao zany ny hoe amin'ny firaisan-kina no aseho ny na dia misy raha ny fifaninanana fa indrindrindra ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana eto amin'ny mpiasan'ny ministera. Amin'ny ankapobeny dia mizotra mpilaminana ny fifaninanana izay andraisan'ireo mpiasa-panjakana mahery ny 7,000 anjara avy amin'ny lafy valiny nosy.